taranja tolona lalaon'ny francophonie no resantsika satria anisan'ny nazahoan'ny Madagasikara medaly volafotsy ny taranja tolona. Araka izany ary dia nanome fampirisihana sy fankahirezana ireo mpikatroka malagasy ny avy eo anivon'ny fédération malagasy ny taranja tolona ka vola ray tapitrisa ariary no nizarainy tamin'ireo mendrika. Nomen'ny fédération malagasy ny taranja tolona ray tapitrisa ariary ireo mendrika sy nahazo medaly nandritra ny lalaon'ny francophonie farany teo izay natao tany Abidjan Côte d'Ivoire. Ho an'ny Rasoanantenaina Ema izay nandropaka medaly volafotsy dia nahazo fito hetsy ariary avy amin'ny fédération. Nisy ny dia tanan'ny mpanazatra hoy Andriamatoa Mamitina Raveloson ka mendrika izany koa izy ireo dia nomeny vola roa hetsy ariary ny mpanazatra. Isan'ny namiratra ary nahavita dingana tsy napozina ihany koa Irandrena Toandro Faliery izay mpikatroka ho avy ny ity taranja ity ka nomen'ny fédération na fampirisihana iray hetsy ariary. Tamin'ny demi-finale zany za nanao tamin'ny Vietnam zay dia voadonako ny épaule fa za naresy ihany dia niakatra finale amin'izay dia tena izy koa ngeza be noho iza dia za kely dia l'épaule koa marary dia tsy afaka tena kofoka mihitsy zany dia resin'ilay Canadiana. Ny voantsika malagasy aloha ambony ihany fa zareo zany manatombo be amin'ny musculation dia izay tsy ampy an'ilay malagasy fa fetsy ihany zany ilay gasy hita hoe tena manao azy ihany. Ny tena tsy ampy aloha zany le compétition tsy ampy zareo efa zatra be zany satria misy compétition foana dia tsy ampy le compétition internationale zany dia lasa misy trac be koa vao misy le vao manao an'ilay combat dia. Araka ny fanazavana no mena Andriamatoa Mamitina Raveloson ihany izay filohan'ny fédération dia avoleta ny faninanana ary manana avy teknika ambony ireo mpitolona ao anatin'ny firenena amin'ny teny frantsay. Azo lazaina hoy izy fa mahatakatra ny avo ara-teknika amin'ny fiadinan'ny tompon-daka iray tany raha ny teknika nasehon'ireo mpikatroka avy aty amin'ny firenena amin'ny teny frantsay.